Samy niatrika ny lanonam-pamaranana ny fitaom-pivoriana tena nivony anteny mera-pirenena avokoa moa ireo solombavam-bahoaka na izany ny avy amin'ny Mapara na ihany koa ny avy amin'ny PMP eo ihany koa ny avy amin'ny GPS ny avy amin'ny Mapara moa nitondra ny fomba fijery ny eo anatreha ny fahavitana izany fivoriana izany. Anisany nanamarika amin'ny fivoriana manokana ny anteny mera-pirenena amin'ny fivoahana ny efitrano tamin'ny fivoriana nataon'ny vondrona politika maro anisa miaradia amin'ny Erojona Armampianina. Everiny solombavam-bahoaka miaraka amin'ny Mapara, Marante Champ de Dieu fa ny fifanantonana sy ny fifampiresahana ihany ny vahaolana. Marina moa zany fa misy fisavorovona ihany ohatran'ireny fivoahana ny trano ireny nefa every fa mbola demokrasia ihany anaran'ireny ary amintsika malagasy savorovoro kilatona ka mino aho fa amin'ny session manaraka dia ilanto kokoa noho izay. Inona ny fomba atao anarenana lehilesoka tsy maintsy mifanatona, tsy maintsy mifampiresaka ary anontaniana ny namana hoe inona ny tena votoatiny tsy mahafaly azy raha azo tanterahana raha tsy azo moa sarotra mantanteraka raha tsy azo tanterahana. Tsy misy mihoatra ny fanatonana satria samy malagasy ka dia tsy mitovy hevitra azy. Mikasika ny tsy fitovim-pijery eo amin'ny Mapara sy ny filohan'ny Repoblika mikasika ny fanendrena Prime Ministra ny soritan'Andriamatoa Marante Champ de Dieu ihany koa fa tsy maintsy ataony tsy ahatapaka ny fifandraisan'ny rotota. Ny filoham-pirenena izay no amafisin'ny Marante Champ de Dieu fa olona nitoanan'izy ireo tamin'ny fifidianana ary ny aradia hatrany. Hatramin'ny atoandro teo dia mbola tsy nisy ny anarana Prime Ministra vaovao natolotry ny Mapara. Voanarany vory izay maly miaraka amin'ny GPS rehetra. Efa misy anarana voaomana? Mbola tsy misy. Ahoana ny toeran'ny Mapara mikasika ny fanofanam-pikambana teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Inany hoe zony satria kotany le olona koa fa mihoatra ny mandat fito taona fa za koa zany mino fa tokony ome avozina daholo. Manana kotany koa ny Conseil supérieur de la magistrature dia manana koa ny antenimieram-pirenena ny olana kely dia ny antenimiran-olona mbola tsy mitsangana nefa manana kota ao anatiny koa ny antenimiran-olona dia zany izy fa ny fanavoazana io tsy olana fa ara-dalàna mihitsy satria efa nihoatra ny mandalo. Everiny Mapara kosa fa ara-dalàna ny fanoloan'ny filoham-pirenena ny fahatrananjarany amin'ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana.